Di salah-satu contoh setiap pentingnya takut saya salah-satu itu dengan tahu semua karena itu semua dan semua desa ini salah-satu cara misalnya kita bisa sore bulan semua bulan kaki bisa deh rata bukan kita soal saya kurang Facebook dari Spanyol ini yang tadi yang itu saya ulang apa katanya Ada mantra itu tituiran itu am zoftonzo, nui vavana yang no, si solo na yang no, zavatare itu aku timeranya sasu kemana iksen fandamina no, fisi dana wana iso,
ary fampahafantarana fa ao ny herinao mahagaga tsisy masakana azy ka dia misaotra indrindra tompo fa dia traty ty fotoana ity zay fa dia mbola mitondra mbavaka ihany koa zay mba ampinonanao andreo manam-pahoriana noho ny ratranazo azy na noho ny etraketraka ary reo mbola tsy salama mbo sitana aingana reo mbola anam-pigadrana mbo tafavoaka izay koa anao zazateo mba anam-pinanizy ireo totra indrindra tompo amin'ny anaran'i Jesosy amen dia zao mbola mamerina fisaorana anareo aho tsy fisaorana fotsiny nareo misaorana anareo fa hitako eky ny endrikinareo taloha hitako eky ny endrikareo zao izy tika zany satria tsy sakana amin'ioana hoe azako-tomoana ny tananay nisy nyteny tafotsy ny fantanindraka ny présidenta lanitra mavozao ny sasany hoe na zay tena lany zay tena tapaka de fomba fiteniny azy any fa ty hiteny anareo hoe zay nisy folo akasitahako anareo na aty fahafana botanareo na aty nareo ary dia tonga fotoana tena mamety anareo fa mbola men'andriamanitra tombonandro hoe aminareo any dia any alaky zaza tao aingana mihitsy tsy mitady toerana tsy mitady vola amitady ny ampanifoty ny fihinanareo na dia matapy aza mba afaka miaina raha misy mieritreritra ny amadivatikany hoe mitady toerana mitady tsetsy disy be zany aitsio ary misy hoe mitady any hoe mbola tapomy arenany efa manana ampy tsy natao fitaovana koa reto voaka malagasy tsy manam-pidiny tsy manam-pidiny zany hoe tsy manana choix intsony izy fa dia zay eo rekeny eo nareo mitanindro dia mitanindro izy eo nareo miandro dia miandreo izy mampalemy misy tena malaina amin'izy matanareo dia misy isany samy manabetapolaka fotsiny sy misy azy tsy zay herinandro reny dia ty teny aminareo mba tsy atompaminonareo tonga eto iresavynareo tsara tamin'ny volana juillet hoe atao ty ny sadeka dia nanoefa tany amin'ny président sadeka tamin'izay fotoandreo président zany sy secrétaire exécutif ny sadeka Margosy zay ny nanana any Botswana ndria Margosy président toerana hafa anaovana ny sadeka ivorimbeny sadeka fa io eka tsy manana zany fahalalana momba ny protocole zany na hoe fenitrana vana zavatra zany mana io na misy président izy fanahoana anao zao vo miteny an'izany tiako resanareo koa misy mifanarahana tamin'ny raiky ambin'ny folo sy roa arivo momba le feuille de route na hoe zao mitobozota tokony arahana ao anatin'izany zatra lehibe mila dia zao miomby amin'ny malagasy dia mifampiresaka dia mifandamina dia mifanampy dia ompin'ireo firenena hafa zay mifanalana tsy mbola misy na indray mandeha nao na pioana lalaina na mangataka randevoany any reo tsy misy tsy nety tsy manaraka protocole sadeky zao izy nanorereo ao koa tsy vaniko zao dia maraina zao dia maraina hoeny any zany ho avy etoa izy amin'ny avany tovavy anao ho avy etoa titenenao zany mbola tsy ampy misy ahafahantsika miseho eo anatrehan'ireo firenena hafa avy mivelany tsy maintsy mijoro sika ary zay tsy maintsy ananana voalohany aloha manana an'izay hery fahalalana fahaizan'izay fa tsy reo akory mibaiko atsika tsy reo akory mibaiko atsika fa reo akory iasa ianaka amintsika
dia minazana tsara hoe ahoana no tokony ataontsika tokony ataontsika dia zao no tsara satria mbola voalefina firenena malagasy teo aloha sanjy vazaha iny ho lasa fa mafiotry am-personne sadeka azy mbola ao anavolo no kasika tezoziny ary tsy zaka mihitsy ary mafy aminy tsy mbola misy firenena ohatran'izany hatramin'izay hoe sady miala namana amin'ny maha-président le firenena azy miala namana amin'ny tera personne mahasadeka azy Sangat-sangat zany dia tsy maintsy mandray andraikitra hoe lazan'izareo hoe zao no tsy maintsy ataonareo sadeka tongavy nareo aty dia hoe tokoa no le zokinao reo mantsy nato hoe olona olokely amin'izareo tongavy nareo aty iresaka tsika dia atongoy tsara koa satria tena ao anatiny tena mbola tebitebisy avy malagasy mba mamin'ny tikanay ianareo fa zay tsy zany coup d'état zany taty tsy nanao coup d'état zay zavataona izy netaketaka nampizany voaka malagasy izy nanao voaka malagasy zany zay mampasapa sy isaorako amin'ny colonel Mikael sy ireo mpiaraka taminy tena nanao azy fahaizana karazany fahaizana izy mba tsy isiny raha mandika na iray ary tena nainan-damina sy nandrindra miaraka tamin'ireo force miaraka taminy dia ny gendarmerie sy ny polisy fahaizana reny ary tsy vita fahaizana izy ihany fa fitahin'Andriamanitra reny zay no tonga tsika fitahin'Andriamanitra reny kolotsaina zanyn'Andriamanitra nanana ny fahiny reny hoe ataovy azy sy ny fampiresahana fifanantonana mba ahafahana miala amin'ireo etraketraka sy ireo ny fangalanany sasany dia tonga amin'ilay fotoana azy ratsika azoko saratsaina ny mahasahirana azy azoko saratsaina nytirena le olona manodidina rehetra reo dia tsy maintsy mitondra mavaka ihany keo tsika mba hatafavoaka azy amin'izay satria zao vo tena nomboka hoe miasa fampatokono izy amin'ny raisina voalohany ny sosialy sa ny sakafo sa ny ekonomia izy rehetra tsy maintsy ho raisina ohatra sasany mazay za mahay faravoaka amin'ireo fotoana izay zitsika dia ny hoe raha mbola misy tono farany dia tsy foana ny fanatenantsika tiako Madagasikara telonjampolo taona ny tiako Madagasikara ary nandeha folo taona nanohatry tsika tsy hoe afiry amitam-panjakana fa nanohatry tsika no misy fitiavan-tanindrazana président ary misy fitiavan-tanindrazana ao anatinao mbola mahatonga anaeto ary ny anjanja ihany keo raha pitsy raha vakapitsy président tsy kasy tiko zay matinao omeo asa ny tanora mba ahafahana tanora eto miaty tenazy raha pitsy raha vakapitsy mba ahafahana misy toekarena malagasy mandroso fa ny malagasy koa mahavita azy ary misy ny malagasy ole ariatsika eto Madagasikara sy ny tiko Madagasikara maka razananana maka sitaka tokola maka tena tokoba hitantsika dia tokoa iny zany fandrafitao zany ianatsika mijery hoe mety avoka malagasy mety fandrafitao tsy mety fa zahay rehetrarehetra miaraka aminao vonona foana miaraka aminao manava indrindra zetao mahaloaka Vino mana,
aza mihevitra ny tena hoe tonga lafatra de ny ahatafara manana foana fanetretena manana foana fandavatena amin'izany ka mahafihafa ny fanampiana ny hafa zava-dehibe mihitsy satria tsy fidina azy mba tonga azy ao tsy zay ambany any tsika fa zava-fantatry tena fikorotana aminareo de aoka le mba tena misy ny fitiava-tanindrazana ny fitiava-tanindrazana tsy le fiteny fotsiny fa tena milafitra mihitsy zay ny tonga hoe nampianatra amin'ireny eglizy ireny tena malahelo mihitsy aho hoe amin'izao fotoana zao tsisy. À mon avis personnel, Madagascar est à un tournant et ce n'est plus le moment de jouer avec son avenir. Aujourd'hui, Madagascar n'a pas besoin d'un nouveau visage, mais d'un leader compétent, expérimenté, capable de négocier, de diriger et de redresser. On ne parle pas de popularité, on parle de résultats, de discipline et de sagesse politique. Et dans ce contexte, Marc Ravalomanana reste, qu'on le veuille ou non, le profil le plus adéquat pour redonner à Madagascar sa stabilité et replacer notre pays au cœur des négociations internationales. Parce qu'il comprend les rouages du monde, parce qu'il a déjà fait ses preuves, et surtout parce qu'il sait que diriger, ce n'est pas gouverner pour soi, mais pour l'intérêt du peuple. Madagascar n'a plus le temps pour des essais. On n'élit pas un dirigeant par émotion, mais par compétence, stratégie et vision. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est une main ferme, une pensée claire et une diplomatie implacable au service du peuple, pas du pouvoir. Ce n'est pas un retour en arrière, c'est une correction de trajectoire, un choix de raison, pas de cœur. Et n'oublions jamais ceci, on ne juge pas un homme par son apparence, ni par son passé, mais par les actions qu'il pose pour l'avenir. Pardonner, ce n'est pas oublier, c'est ouvrir la porte à une nouvelle opportunité en or pour notre pays. C'était Guerre Caléon.